olona efatra indray no lavon'ny coronavirus araka ny tatra nataon'ny profesora Anta Maria Daniel Vloltina andro any Alakamisy. Avy eto amin'ny faritra Analamanga ny roa amin'ireo olona maty ireo ary avy any amin'ny faritra Vakinankaratra kosa ny roa ambiny. Tafiakatra 770 araka izany isan'ireo namonoainy no ity varanaretina ity eto Madagasikara. Ankoatra izay dia ny amin'ny 20 indray ny isan'ny olona vaovao nitondra ny tsimikaretina COVID-19 atao anatin'ny 420 ora araka ny tatry ny fohy be mpibaikona ny ady amin'ny coronavirus satranina ny CCO. Raha tambatra izany dia misa 450 amin'ny 109 sy iray alina ny isan'ireo olona efa nitondra sy mbola mitondra ny tsimikaretina coronavirus hatramin'ny atombohan'ny valanaretina teto Madagasikara ka hatramin'izao. Marary 320 no voasakajy mampiseho soritra aretina mahery vaika, ny amin'ny 70 kosa ireo sitrana. Ministra efatra vaovao no tendren'ny filohan'ny Repoblika andro any Alakamisy. Ny profesora Antrala Jean-Louis Rakotovao no ministra fahasalamam-bahoaka vaovao, misy ny profesora Amada Amad. Angelica Bavy Michel kosa no ministra ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary fampiroboroboana ny vehivavy, misy ny toeran'ny Lucien Irmana Armamy. Nozaraina roa kosa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary fiofanana arakasa ka Michel Saondrary Malala no ministra ny fanabeazam-pirenena ary Ernest Tsikeliankina no misahana ny departemanta ny fampianarana teknika sy fiofanana arakasa. Efa tamin'ny volana Jona no ministra mpisolo toerana no mitantana io departemanta lehibe io taorianina ny sorana ny Ridjasoa Andriamanana. Nanambara ny ministeran'ny raharaham-bahiny fa miisa 9 ny sidina fampodiana teratany malagasy teto Madagasikara nanomboka ny volana Jona ka hatramin'izao. Raha tambatra ny isan'ny olona tafody tamin'ireo sidina rehetra ireo dia mahatratra 520 sy 700. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ireo malagasy avy any Koeta miisa 770, ireo avy any Nosy Maurice izay miisa 30 ary ny sidina Voatselakory izay nampodiana malagasy 230 avy any Afrika, 330 avy any Europe ary 30 avy any Comore. Efa nisy ihany koa sidina Ethiopian Airlines nitatitra malagasy 300 ary any Afrika, États-Unis, Brésil. Ny fanarahana tamin'ny gouvernemanta tany amin'ny tany nijanonan'ireo malagasy avokoa ireo sidina ireo araka ny fanazavana nomen'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Tsy tapitra hatreo anefa ny fampodiana ireo teratany malagasy taraiky ny ivelan'ireo fa mbola isy ny sidina izay karakarain'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny akaiky indrindra raha ny vaovao avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia ny sidina avy any India sy ny sidina avy any Europa.